Atahorana hiverina ny fifandonana sy valifaty politika raha toka mbola ny mpanao politika efa nifandimby tao anatin'ny teteza mihitsy sy ny Repoblika Nisesy no hitondra ao aoriana fifidianana filoham-pirenena izay tokony ho tolosaina amin'ny 2024 araka ny hevitry Railay CN Guy Maxime ho azy dia mila olom-baovao manana foto-kevitra sy fandarana asa fampandrosoana ny firenena. Efa mirona makany amin'ny 2024 ny akamaroany ny mpanao politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary ny sarababem-bahoaka koa zany dia efa manomboka mieritreritra ny amin'ny hoe inona indray no mitranga amin'ny 2024 fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa. Tsara nefa mampahatsiahy antsika foana hoe ny olana eto amin'ny firenena dia olana ara-pitantanana ara-politika ary ny olana ara-pitantanana ara-politika no tokony andaminy asian-drindra ny lafiny ara-ekonomika sy ny lafiny ara-tsosialy, ny lafiny ankapobeny mihitsy amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny malagasy zany. Fantatritsika tsara hoe nandritry ny taona maro be tamin'ny olana ara-politika mifanesy teto amin'ny firenena dia saika resaka olona no olana ara-politika. Raha tsika ohatra hoe ny olany Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny Forodideratsiraka tany aloha, ny olany Andriamatoa Ravalomanana sy Andry Rajoelina taty aoriana, ary fantatritsika amin'izao tsika miteny zao hoe ny olana eo amin'ny Rajoelina sy ny filoha pirenena amin'izao fotoana izao Hery Rajaonarimampianina. Zany rehetra zany dia rehefa adiadiana dia tsotra hoe olana ara-politika mahakasika olona anankiray, culte de personnalité raha izay no ilazana azy dia tsy mety mampivoaka ny firenentsika zany. Fanontaniana mipetraka dia hoe zay foana ve no mendrika ny malagasy aminay tsy zany intsony no tokony ho fomba fijery ara-politika sy ho avy n'ity firenena ity, fa olona aloha voalohany indrindra tokony manana programma mazava ara-piarahamonina, manana projet de société faharoa dia hoe tsy maintsy ireo ve mitondra firenena. Amiko manokana raha Guy Maxime raha iseny dia hoe mitaky mihitsy ary mitady olom-baovao Madagasikara, vaovao ara-toetsaina, vaovao ara-potikevitra, vaovao arak'izay fandarana asa sy programma hoentiny ampandrosoana amin'ity firenena ity fa mendrika amin'izany ny malagasy. Mbola ao anatin'ny fantrana tanteraka ny ankamaroany malagasy ary mipetraka ambony arena maro. Ilaina hoy ny ben'ny tanàna na Karobato teo aloha ny fisiana malagasy manana vinapam-pandrosoana ary afaka madika ho tombontsony malagasy ny arena misy eto amin'ny firenena.